tsika matetika vao marary dia fa inona ny oatsaina voalohany indrindra fanao fanafody aiza ny fanafody fa tsy Jehova fa tsy maninona zany moa finoantsika mbola kely dia kely ka tonga amin'izany fa mazava be zany zany tantara zany fa Jehova efa nametraka ny mpanjakany asa raha ny fisotro ny tantara no jerevana dia ahoana ary ahoana mba fandraisan'ny olona an'izany ahoana ny fandraisantsika an'izany lioka toko fahavalo lioka toko fahavalo marika mako azafady marika toko fahavalo perikopantsika ihany tsika tsy mivoaka marika toko fahavalo diny 7 sy ny manaraka nananaran'i Jesosy ny mpianany tsy anaiky ny fampianaran'ny fariseo diny 7 ary tsy tsaroandreo ny hitondra mofo ka tsy nisy teo tsambokely afa-tsy mofo ray ihany dia nananatra azy izy ka nanao hoe miheveraka mitandrema ianareo fandrao azy ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda ary nyray saina izy ka nanao hoe le tsy nitondrantsika mofo angah izany na dia hevitra tao zany dralaky naroko nge tsy azoko hoe efa fatara fa andeha tsika tsy sakafo dia nanina raha ny vidy aloha vo hanina inareo koa ary samy tsisy natadidiko hoana no za ihany no hoaninareo eto koa amin'le izy mba mampiasa saina ho ary efa sala amin'ireny efa hiala ry epita sambotrika efa tsisy mofo hany ka misy zavatra hividanana misy varotra any nanina raha mba tonga dia ndeha nividy aloha sady raha tsy miteny foana garainy andana mividy mofo dia tsy halala hoe tsisy menaka tsisy vary dia tsy malala mividy raha tsy miandry baiky foana dia ny 7 ary Jesosy nalala izany dia nanao taminy hoe nahoany nareo ny miara-misaina satria tsy manana mofo tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo efa mafy va ny fonareo manamaso fa tsy mahita va ianareo manatsofina fa tsy mandre va ianareo ary tsy mahatadidy va ianareo raha ny mofo 5 no vakiako ho an'ny 5,000 firy arina moa ny tsombotsombo nangononareo firy taovy mahafiry nangononareo ary raha ny mofo 7 ho an'ny 4,000 fisobika moa ny tsombotsombo nangononareo dia ahoana ny mbola tsy mahafantatra ihany nareo hatramin'izao iny moa zany nidiran'izany amin'izany tantara faharoa ny vakitsika teo sy Mene sy Tekela sy faravan'ny Babilôna efa nazavaina zany fa ravy Babilôna efa nazavaina fa Mene Tekela io o Paresina dia efa nambara androany fa efa nandray ny fanjakana ny asa nomena ny asa ny fanjakana fa mity volana mety fahazavana magaga no omeny tompo anao dia mbola misy manontany ao dia mbola misy manontany ao dia tsisy afa-tsy resaka politika foana ve no atao ato ohatra makaleo be ilay toroteny politika dia ho iteo dia ho tanteraka koa ve izany za aloha raha tsy tanteraka zany dia miala asonareo zay mbola hipetrapetraka eo za aloha dia tsy mino an'izany zany ny dikan'izany zany ny dikan'ity resaka Jesosy sy ny mpianany ity ka niteneniny hoe tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo efa mafy va ny fonareo nefa ny perikôpa ary natao tany amin'ny volana Novambra mbola nanoporofoina teo tamin'ny sabata ny zavatra nylazaina tany fianarantsoa nitranga tamin'ny sabata taty Taninarivo dia tsy mbola mahazo an-tsaina ihany na mahafantatra va ianareo zay efa aminanina nomen'Andriamanitra hatramin'izay nanomboka tany amin'ny etsona ny pastera Mayol sy ny famantarana nomena azy na tonga atsika rehetra ho tonga anatin'izao vala iray izao
ho fantatra zao tontolo zao ty fiangonana ty, tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra vai ianareo, efa mafy va ny fonareo io e, manamaso fa tsy mahita vai ianareo, manamaso ve nareo fa tsy mahita, tsy hitanareo fa ny anjerany iny fitondran'ny profesora Zavy dia niverina ny Amiral Ratsiraka, tsy hitanareo tsy efa renareo ve fa eny taona ny fitondran'ny filoha Amiral Ratsiraka ao dia raha mandrika ny elany eo, dia olona ipetraky ny FFKM nitondra manaraka eo, manamaso va nareo fa tsy mahita an'izany, manatsofina ve nareo fa tsy nandre an'izany, fa fito taona ny ipetrahan'ny filoha Valomanana eo amin'ny fanjakana raha mandrika no ialany eo, dia mbola misy mpitondra roa aorinan'ny filoha Valomanana zay vao apetraka hiasa. Dia efa teo ny fitondrana voalohany tetezamita, dia ity ny fitondrana faharoa, ty fitondrana ty ne tsy mapary fa inony ty asveminy ty na dia ny mapary ary nametraka azy, dia manamaso fa tsy mahita vai ianareo, manatsovina fa tsy mandre vai ianareo, dia efa niresahana tamin'ity volana avrila ty mene tekela, afaka Babilôna, Jehovah fa metraka amin'ny mpanjaka, lohateny amin'ny volana avrila fahazavana magaga no omeny tompo anao, ary tsy mahatadidy vai ianareo e, dia tsy tadidinareo ve zany rehetrarehetra zany ry voaka malagasy na voaka tamin'ny radio sy tele sy ny gazety rehetra, ka nisy ve zany sa tsy nisy, ary tsy mbola mahafantatra ihany va ianareo no manamafy ny fonareo, zany angeny tiany perikopy resany fa nga nalalana zany ny mpanoratra an'io tany aloha tany hoe zany nivoaka ty hoe avoy ty le mofo 5 sy mofo 7 ty e, avoy ty hoe tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra ihany ve ianareo e, efa mafy va ny finoanareo e, manamaso fa tsy mahita vai ianareo e, manatsovina fa tsy mandre vai ianareo ary tsy mahatadidy ve nareo hatramin'izao, fa nga ny mpanotra amin'ny perikopy ty nieritreritra an'izany hoe ataovy amin'io fa ilazan'le faminaniana talonga arainy amin'io a, fa tsika ohatrany tsy mahatadidy a, tsika ohatrany manatsovina fa tsy mandre a, tsika ohatrany manamaso fa tsy mahita, ka nisy nieritreritra an'izany zao tamin'ny nanao an'io tany, fa dia nisoratsoratany fahatanitany fotsiny io, aloha sahirana any zay amoakany eo amin'ny fanazavana, tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo, efa mafy va ny fonareo, manamaso fa tsy mahita va ianareo, manatsovina fa tsy mandreva ianareo, tsy mahatadidy va ianareo, tena verina ndray aloha zany le izy androany, fa betabe ny tsy mahatadidy, betabe ny manatsovina fa tsy nandre an'izany intsony, betabe ny manamaso fa tsy nahita fa zany ane ny zavatra nitranga teto e, izany fitondram-panjakana ny fandimy zany kanefa nilazana melony fotoana daholy e, dia mbola tsy mahafantatra ihany va ianareo i Jesosy, izy ny mpianatra hoe 12 sibika ny nangonina, dia 7 harina nangonina, 7 harina 7 sobika zany nangonina, zao ary manomboka amin'ity volana mety fahazavana magaga no omeny tompo ho atsika, dia ty Korôtianina ty namitianatsika azy dia toko sy andinina atao amin'ny Korôtianina toko 10 ity, manomboka ny andininy 3:20, Korôtianina voalohany toko 10 andininy 3:20, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso, aoka tsisy olona hitady hahasoa ny tenany fa ny hahasoa ny namany, ina moa tiany zany resahany, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny rehetra no mahasoa, tsy ny rehetra no mampandroso, ohatra azo atao ny toroteny eto foana fa tsy zay toroteny rehetrarehetra koa dia hahasoa,
zay toro-tena rehetra dia mety hampandroso. Azo atao ny miteny zay tianao resahana amin'ny namanao, amin'ny vadinao, amin'ny zanakao, amin'ny ray aman-dreninao. Fa tsy ny zavatra rehetra zay lazainao dia mety hahasoa ny namanao, na hahasoa ny vadinao, na hahasoa ny zanakao. Dikan'izay mba hevitra very ihany le teny alokin'ny vava. Fa misy olona dia mipentsipentsina fotsiny ny vavany, tsy mahalala ny zavatra hahafaty azy, tsy mahalala ny zavatra napotika ny fiainany, fa dia mieritreritra izy fa zavatra rehetra azo atao ka dia teniteneniko any na nafaly ianao na tsy faly, satria na nafotohina anao dia ameko teny zay nafotohina anao koa ianao, satria ianao tsy azokazoko na tsy ekeny saiko na olona tsy metimety amiko ianao dia amoako teny zay anafotohina sy amparary anao any koa ianao. Kiana andrariko an'izany? Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy mahasoa avokoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Anjaranao zany mijery zay hasoa ninona izy, ny namanao fa tsy ninona ihany, tsy ny tenanao. Dikan'izay mba hevery ihany le teny alokin'ny vavanao, na eo am-piangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na any am-pianarana, na eo amin'ny fivorim-pianakaviana, na eo amin'ny fivorian'ny sampana tsiraray avy. Eny azy va teo na eo amin'ny fivorian'ny antoko GFFM. Ideona fandraisena ninona? Fahatrana. Mba hevery zay teny alokin'ny vava hoe ty teny alokin'ny vavako ty ve ampilamina anay, ity fanapaha-kevitra raisiko ty ve ampilamina anay, sa hitondra ady, sa hitondra korotana. Zany feo mivoaka amin'ny vavako, milelalela sy mitreritrerina sy mitabataba zany. Asony tenako sa anafotohina ny afaka hiteraka ady. Fa misy olona dia tsy mieritreritra zavatra tokantrano milamina zao dia korotanina fotsiny. Itokantrano mioka rehefa tiana lamina dia milamina, rehefa tiana korotanina dia mikorotana. Dia nefa rehefa mikorotana ny tokantrano ambony ambany dia mitomany, dia tonga dia divorce, ndo hisaraka, vaky ny vera, vaky ny télé, vaky ny vilia, petaka ny totondry, zay voaray eny dia raisina dia toroahana, na rano madio na rano atonontonony, dia ifampitorahana ao an-trano ao, na rano mangatsiaka na rano mafana, satria hoe tsy ekeny saiko zany, tsy mety amiko zany. Sasany mahazo antsy na ety na inona dia tonga diny dia efa hifanondronanao, dia samana hoe tsy rarakinao faty any na higadrako ary. Izy mbola tsy migadra manko dia manao an'izay tokoa, fa rehefa tonga any ianao toy izy anao ohatra miraharaha ihany a. Aoka tsisy olona hitady ny hasoany tenany fa ny hasoany inona? Ny namany. Za raha mandehandeha ny Madagasikara, tory ny filazantsara, mandeha an'izao mandeha an'izao, miresaka amin'ny olona ry, miresaka amin'ny olona ty, voalohany indrindra tsy ho anahy zany fa ho tsika fiangonana. Manao ny fanentanana rehetrarehetra hatrany amin'ny M7000. Gatra no an'ny pastery io M7000 io. Io fiangonana natsangana rehetrarehetra io gatra no an'ny pastery. Tsy misoratra amin'ny anaranay vady sy ny zanako akory nareo, ho atsika fiangonana. Mitady zay hasoany tenany, mitory teny eto, mananatra isanandro, manome ny toromiarika hoe zao. Zany anie tsy ho anahy sy ny akokonako ihany, fa ho atsika rehetra. Mitady zay hasoany namana, dia mba tsy hananan-dratsy ny hanongotsongonany maty ny atorana mandevo mbelona, dia omena daholo hoe reto re, zao no ataovy, matokiana nareo. I problème fantrana tsy fampianara-bola sy misy tsy fahatokiana angeo aminareo e. Mety misy sampitsangakazo ao na tsanga-bato tsy afaka dia tsy miditra mihitsy ilay fitahiana, fa dia io voatra ny fahoriana sy fijaliana io foana dia latsain'ny olona indray hoe zay tsy mivavaka indray tian'izao fa nareo aiza. Nefa tsika ihany no mahatonga atsika ho tratra ny zavatra sahala amin'izany. Tsy zavatra rehetra no mahasoa,
tsy ny zavatra rehetra mampandroso nefa azo atao ny zavatra rehetra fa eritrereto hoe ty zavatra ataoko ty ve tsy ho resahako ny enaterina tamin'ny samby sy ny nama sy ny sisa fa tsy efatsika efa tsy miditra amin'izany hoe ena midy antsena dia any daholy fahazamanontany no ny fieritreretana tsika tsy ifanditra amin'iny satria tsika malala ny ena antsena zay azo hohanina sy tsy azo hohanina fa roatra anao tsy mahazo ny dikany dia vidio daholo koa zay hena tianao eny na henan'ondry na henanalika na henanambolavo na kitoza-bolavo na inona dia hano any daholo koa zay tsy malala an'izany a fa andihina remy raiky amin'ny telopolo tsika koa tana voalohany toko fahafolo andihina raiky amin'ny telopolo koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia atao voninahitryandriamanitra izany rehetra izany aza manao zay atafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'andriamanitra dia tahaka koa manao zay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady mahasoa ihany fa mahasoany maro mba ho vonjena izy aza manao zay afitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'andriamanitra satria ry Paoly sy ny mpianan Kristy efa nazo nationalité vaovao kristianina fa ny jiosy tsy mihinao ny Kristy mbola eo ny jiosy nanombo an Jesosy tamin'ny hazo fijaliana mbola reo mbola eo koa ny jentilisa tsy eo anatin'izany vala izany eo ny fiangonan'andriamanitra aza manao zay atafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'andriamanitra tsika ato amin'ny fiangonan'andriamanitra zany tsika zao no miresaka rehefa mba lamin'ny diakony ianao dia arao ilay fandaminana ataovy mafy ny amen fa tsisy fanjakany baro zany ka samy manao zay tiany ataony rehefa mba tenenina mpitiavana dia zay ny diakona koa rehefa mba manoro sy manome toro-kevitra dia ataovy amin'ny mpitiavana koa fa tsy hoe tenisy nefa te hoe makanisa ry tenisy mbola mitonotonana ty ihany te afoko ty a azafady raha vavy ato ny tokony hipetrahanao eto dia ay misaotra betsaka raha vavy fa tsy hoe any anany teraka ariva rehefa tsy hiperaka any a dia mipitsia ariva ny asy maintsy any ana faly ty na tsy faly ty dia ifampisitony eto dia ifandrangom-bolo amin'ny diakonao fandray vozon'akanjo koa ny diakona lehilahy sy ny samaritana ataovy amin'ny mpitiavana ry tokony ho ato ianao dia mipetra dia rehefa miady hevitra ao am-piangonana dia mba ataovy malefaka tsara le feo mba milamina tsara le feo na tsy mitovy ary ny hevitra fomba firesaka foana misy olona raha miresaka aminao ny olona ka tsy mitovy hevitra aminao dia izao no fomba famalina azy hoe eny e marina tokoa aloha zay hevitra anao zay a saingy raha ny fahitako azy raha diso ny fijeriko dia intsio ihany a fa mety zao a no mampitombona ny zavatra resahko a nefa mety tsy mampitombona ny anao fa tsika moady hevitra ny atao fa tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra rangah dia alao samy miparitaka any fa tsy ngany ianao reriny tsy maintsy arahana ato amin'ity tany ity zeny a mety aminareo zay dia zay tsy mety aminareo zay dia ndao hiparitaka tsy mifaninana na fampitsodrano ary tsika za ve ny resaka ataonao ka raha fa tsy ekena ny hevitrao dia hidrikina sy anakatom-baravarana ianao aza manao zay atafitohina ny jiosy tsy kristianareo ny jentilisa za zao maheno tsy maninona resahako eto ideona fandrasena ny fantrana tsy nivoaka avy tamin'ny jentilisa zany tsy nivoaka avy any amin'ny jiosy zany fa avy tato amin'ny fiangona n'Andriamanitra ny voahany zany satria ny ranontsika hamonjy ny olona rehetra amin'ny fiadanana samyninona amin'ny fahantrana tsika ny rano hamonjy ny olona tsika koa mahantra hamonjy ny tenatsika hamonjy ny hafa amin'ny fahantrana itsika zany dia miaraka amin'ny jiosy tsika ao amin'izay FFM ao miaraka amin'ny jentilisa tsika ao amin'izay FFM ao koa ny voaka an'Andriamanitra ao fa dia matetika ny sy ny gidragidra ao dia itsika zanak'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra ny tongavany gidragidra ao
miaraka amin'ireo jios gentilisa reo. Avy amintsika dia tsy mandinika akorinitsika hoe itsika nge raha namonjy an'ireo hoe ireo ane mijery atsika, mijery ny toetra atsika hoe reto ny zanak'Andriamanitra. Ka ianao raha jerevan'io nefa ny toetra n'ireo ihany no ataonao, inona ny mahasamy hafa anao amin'ireo? Inona lelalela sy tabataba sy tsy anaiky raha tsy nihevitra anao no arahana, ary ianao dijadona sy arak'izay sitraponao rehetrarehetra any. Izy ireo tsy izay ary mbola tsaratsara no ianareo raha izany ny toetranareo. Na itsika any amin'ny fianakaviana any, any amin'ny fikambanana tsirairay avy any, itsika no aneo ny toetra atsika anafitohina an'ireo jios gentilisa ireo. Dikaka ny olona fa ahoana ary zany ve ny toetra n'le lohan'ity GFFM ity, le mpitarika mpamorona n'ity GFFM iady amin'ny fahantrahana ity ve? Ataon'reto olona zanak'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra reto ohatr'izany ve ny toetrany? Dia izay nampatonga ny torotenitsika hipetraka io fanjakany asa io. Fa aza manao izay atafitohina ny jios na ny gentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra ozy izy. Dia tahaka koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ahy ihany fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjena. Korintana voalohany toko 1:2, aoka nahaka ianareo dia tahaka ny nanafako any Kristy. Ozy izy Paoly, tahaka koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny hasoa ahy ihany fa mahasoa ny maro. Manao mahafinaritra ny olona. Iza taminareo reo niaraka tamiko nyresaka tamiko, na miresaka 10 minitra na raha betsaka 10 minitra na 7 minitra, ka niala tamin'ny resaka tao dia nitomany sady romotra ny tezitra. Iza tamintsika reto zay miresaka amiko 10 minitra fotsiny dia tapatsinay daholo. Vao miresaka kely dia efa fimehezana, vao miresaka kely dia efa fifaliana, na tia mitoroteny ary mbola misy tsy ny tongony trony ny tapaka fa ny tsinainy amin'ny fimehezana. Fa tsy maintsy fifaliana, misy fifaliana foana ao. Ary satry ary hoe hiaraka eo foana miresaka, vao mandeha kely ny resaka dia efa fimehezana, fifaliana foana. Ary zay ngamba matanora lalandava io, tsy mitady elona ozy izy ny fitenenan'ny tanora zay, tsy maka elona. Dia maninona reo rehefa miresaka amin'ny olona, manao manome fanafitohinana ny olona, manome fatezerana ny olona, vonona iady amin'ny olona. Dia maninona raha mandefitra tsika no mandefitra hoe tsy rehefa miakatra ny taon'ny ry za hidina. Maninona raha mandefitra? Na dia anaovana nitsy nefa itsika voakan'Andriamanitra indray vao mainka midrikina sy manao tena tsisy anaiky an'izany raha fa ifampitady eto aho. Tsy maninona nay saraka ary na tsy araka itsony ary. Dia taizy pastera Mahiolona nanao an'izany rehefa miresaka aminareo, alatsiana fa tokonareo, na rehefa mivory miaraka aminareo, tay zany nanao ohatr'izany. Zany nampatonga ny Paoly milaza hoe manahafa tahaka nanafako an'izy Kristy. Fa tsy tahaka izany no entina ao amin'ny fanjakan'ny asa, fa dia tsy hifanaraka amin'izany tsika. Efa napetraka teny izao ny afatra ny toroteny, satria tsy maintsy ho avy io tenin'Andriamanitra io, ka hovay ny fihetsika, hovay ny fomba fiteny, amboary ny fonao. Fa rehefa tsy mety aminao ny miara-monina amin'ny olona, tsy mety aminao ny tsy hanao izay hanafitohina ny hafa, tsy mety aminao ny tsy hamalifaly ny hafa, dia mitokana monina aloha mifadianina any an-tendrombohitra andringitra. Mba ho kotsany anto mandritry ny fitoerinandro, tsy mety zany, esory zany toetra izany.
dia mananatra tsika mihitsy a, fa tsy hoe tonga ny fotoana ka horeko hoe dia niady etrany tao, dia ny fandramatra tao ny zanak'Andriamanitra, fa tsy tao tsony ny lohany. Dia nanao izay nanafitohina ny namany sy ny rehetrarehetra tao dia niady ny fampile. Isy ny teny tamikety ahoana moa zany renao zany ny filoham-pirenena zany dia ahoana io fiangonana io tsy ho rava io. Dia zao ny teneniko, ha zovo no sa handrava ny fiangonan'ny président ny république. Iza ny sa handravany zany? Tsy mitady raharaha hoe dia ny ravany zalahy tao ny fiangonan'ny président ny république. Zalahy o karanina mitandrema. Mbola tsy président ary izy tsy ravanao io. Vao maika izy président reny ho ravanao io. Ory zalahy, moramora ianao ry zalahy. Aza manimba tena am'izany, aza mandrava tena am'izany. Fa be ngeny nanao an'izany teto hoe, be da be ngeny nanandranandrana an'izany e, ary be da be nefa nanarina tamin'izany hoe mba maka lesona ny am'izay efa nisy teo aloha. Fa mbola misy manamaso fa tsy mahita ihany, manatsofona fa tsy mandre ihany, mbola misy olona tsy mahatadidy ihany, mbola misy olona manamafonofony ihany. Aiza daholo ny hafarana? Aiza ny hafarana? Izy mbola manahafa tahaka nanafako an'izy an Kristy. Dia zaho milaza aminareo taiza nyresaka tamintsika na ny fanazava tamintsika, tonga dia nanana ambanimbany atsika na nanevatevatsika amin'ny zavatra tsy ataontsika akory, na dia tonga dia nikapa atsika amin'ny ranjo fotsiny zao hoe alako tsy tiako bika tsy tareo fa dia avy navonako dia alaiko baraky io dia potehako. Taizany nanao an'izany? Ka hono nareo no hanao an'izany? Tsara amin'y hoe ahoana ary ty zanako ty ny lasa ny sorotoka sy ny foka sigara sy ny foka rongono nefa za tsy nanao an'izany. Ahoana ary ty fiangonana ty no mamilava sorotoka sy mifoka sigara nefa ny mpitarika azy tsy nanao an'izany. Eo izy Paoly hoe manahafa tahaka nanafako an'izy an Kristy. Dia mba mihevera tena tsika, aza manao izay anafitohina ny jiosy na ny gentlisy na ny fiangonan'Andriamanitra. Avady badio impito ny lela hoy ny obolana gasy vao maninona vao miteny. Ary tadidio fa io teniny aloky ny vavanao ny mety hahafaty anao, mety hampigadra anao, mety hanapotika ny fiainanao na ny zanakao na ny momba anao ray manontolo. Nefa io ihany koa no mety hahavelona anao, tenanao, vadinao, ny zanakao, ny ankohonanao, hamonjy anao, ny firenenao. Teny aloky ny vavantsika io. Ka aza manao izay anafitohina an'ireo izy fa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, tsy ny zavatra aloky ny vavanao rehetra ny mampandroso, fa mba mandiniha tena, mandiniha tena tsara atsika. Za tsy manao an'izany, ko ntsika nanao an'izany. Eo i Paoly hoe manahafa tahaka ny nanafako an'i Kristy, fa omena antsika ny fahazavana amin'ity volana avril ty, fa zava-mahagaga izany ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleloja, amen. Sangana ary tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, hivavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra ray eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, misaotra anao zay ny amin'ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity volana avril ty, satria dia nasehonao anay tokoa ny fampahirezana zay manao hoe aza matahotra fa Jehova anazavanao. Ka dia tsy nisy navelanay ho latsaka tany na nafeninay ny teninao Jehova ao tamin'ity volana avril ity. Ary tsy nisy na dia iray aza taminay
tsy nare, tsy nahalala, tsy nahita, tsy nahafantatra izany fanambaraina izany. Kanefa dia mbola milaza ihany aminao hoe mbola tsy mahafantatra ihany ve nareo hatramin'izao? Dia mbola tsy mahare ihany ve nareo hatramin'izao? Dia mbola tsy mahita ihany ve nareo hatramin'izao? Dia mbola manamafy ny fonareo ihany ve nareo hatramin'izao? Dia mbola tsy matadidy ihany ve nareo hatramin'izao? Misaotra Andriamanitra ray eo fa nampatsiahy tokoa ianao anay tamin'ny alalan'ny apôstôly, raha nanontanianao hoe tamin'ny mofo 5 moa firy ny olona voky dia firy ny sisa tavela, na tamin'ny mofo 7 firy ny sisa tavela. Dia naina maly ny mpianatra tompo tamin'izany nanao hoe 12 sibika sy 7 sibika. Engany mba hay amaly koa ny fiangonana amin'izany toroteny izany, ka mba hahiratra manomboka amin'izao, mba handre manomboka amin'izao, mba hafantatra manomboka amin'izao, mba hatadidy manomboka amin'izao. Dia aoka tompo izao fiangonana zao tsisy olona hitady izay hasony tenany fa mba samy hasony namany avy. Dia tahaka izany koa tompo, mba samy hanao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy hitady izay mahasoa anay sy ny tenanay, fa mba ny hasoa ny hafa, hafaly ny hafa, afinaritra ny hafa, fa tsy sanatria Jehovah ray eo izahay indray no tonga vato fatafitonana ho an'ny jiosy na ho an'ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra. Ka raha izany ny toetranay, raha izany ny fiainanay tompo, za manokana pasteur Mayola dia mivavaka mifona ho an'ny fiangonana mbola manana izany fosy saina tondra fanafitohinana izany. Fa ny hafatra izay nomenao kosa androany ane tompo, dia mba ho fanafody balsamy manasitrana ny fonay sy ny sainay tokoa, ka dia hanao izay afinaritra ny olona rehetra izay, hitady izay hasony olona rehetra izay fa tsy ny tenana ihany. Dia misaotra anao ray ambany afaka nitondra izany koa na dia tsy mendrika aza, ka ny afatra omeko ny fiangonana farany koa dia tahaka an'izay nataon'ny apôstôly Paoly izay nanao hoe aoka nahakay ianareo dia tahako ny nanafako ny Kristiko. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay, ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levina nitsangana araka ny sorotra masina nangatana izany vavaka izany. Amen. Manasantsika azo toerana ary zany.